miarabantsika rehetra tonga soa indray ato anatin'ny fandarana kolotsara ary manasanao hiaraka aminay hatramin'ny farany. Ato anatin'ny fandarana moa dia mizara zavakanto, ny kanto, ny asa tanana ihany koa amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy sika izay anasana vahiny mazava ho azy. Ho amin'ny anio dia hiompana amina asa tanana indray isika ary asa tanana fampiasa ao an-dakozia ao indrindra ndao avy hatrany ho raisina ato anatin'ny portrait ny vahintsika mitondra an'izay ary. Faly miarabantsika rehetra dia faly miaraban'ny mpanaraka ny kolotsara rehetrarehetra manerana ny nosy sy any ivelany koa. Madame Yasina tompony andraikitra voalohany ato anatin'ny cuisine parfaite. Cuisine parfaite moa zany dia mikarakara mamokatra ny vokatra malagasy momba ny lakozia zany ny tena karakaranay eny. Misy zany ny tsy lakozia fa ny lakozia sehatra ny lakozia zany ny tena karakaranay indrindra. Avy amin'ny anaran'izy mivady mpanorona ny nahatonga an'ilay hoe cuisine parfaite. Parfait no anarany ramose izay miasa manatanteraka ambadika izao taozavatra tsara tarehy izao. Ny tomboan'ny cuisine parfaite indray zany tamin'ny reny corona reny dia tsy nisy ninina natao moa tamin'ireny zany, tsy nisy asa, tsy nisy ninina azo natao fa ohatran'ny hoe nikarokaroka zavatra azo mba natao tato an-trano hoe hidiram-bola dia ohatran'ny hoe sy karazana ampome any satria teo am-pikarakarana sakafo no nahita hevitra kely andao amorona ohatran'ny hoe karazana planche découpée sy sotro hazo. Dia teo izay mianaka moa zany ny tena nikarakara izy hoe andao hoe mba handramana publientsika ity zany mba ho jerena hoe mba tian'ny olona ve le vokatra malagasy ohatr'izao. Dia izay zany ny atombohanay dia nitoy mandrakizao. Randran-kandrana no ny atombohany dia asa fivelomana mihitsy izy amin'izao ary miara-misala daholo ny ankohonana anatin'izay. Betsaka zavatra voatra satria raha nainga tamin'ny zavatra roa na telo zao zany izay efa mba mamokatra zavatra maromaro ihany efa mba azo eritreretana zany hoe misy kely le traikefa na dia tsy betsaka ary. Raha ny fikirakirana azy kosa dia efa asan'izy ireo nandritra ny 20 taona mahery izay afa vokatra hafa mihitsy ahondrana ny ivelany no natao. Taty aoriana vao nanao an'ity taozavatra fampiasa an-dakozia ity izay ahitana karazany maro. Ohatr'izao zao ity zao ny porte-bouteille fasiana vin izy io, fasiana vin. Dia ohatr'izao zany zao sopla mipetraka eny ambony latabatra, sous assiette koa zany azo lazana azy. Dia ao koa ny sous verre, ny laona, ny fitoeram-bilia, ny cendrier, ny resaka décoration maro isan-karazany, ny sotro hazo, ny fitoerana sotro, ny planche découpée, ohatraohatra izay zany maromaro kely ohatran' izay zany le zavatra vokarinay ato amin'ny cuisine parfait. Misy rouleau à pâtissier koa zany ao, misy planche découpée ohatr'izao, misy accroche-clé ohatran'izay zany maromaro kely ohatr'izao zany zavatra ataonay. Misy porte téléphone koa mazava ho azy. Misy fotoana izy ireo mampivady ny vy sy ny hazo ihany fa ny akora fototra tena iangana dia ny hazo ary azo atao daholo rehefa fitaovana ao an-dakozia sy ny manodidina an'izay. Voalohany aloha tena misaotra ny kolotsara satria io zany aloha ny tena sehatra ny sehoanay voalohany tamin'ny resaka hainao manjery. Faharoa ny resaka foara rehetrarehetra international sy ny national moa zany ny plaza azy ve efa ohatran'ny hoe nandraisanay anjara avokoa ny ohatra zany raha tsy hitan'iza zao ny FIM, ny ITM, Salon de l'Habitat, ny FIA,
maromaro kely tsy voatanisa e ny tany amin'ny faritra efa mba imbetsambetsaka nandray anjara efa tsy de eny tsy de maro tsy vitsy moa zany fa efa mba betsabetsaka ihany eny tompoko. Ny tondra ny zava-bita malagasy amin'ny lenta avo kokoa hatraminy tena tanjon'izy ireo ampisehoana hoe mahavita zavatra tsara tahaka izao isika. Na ho an'ny asina na ho an'ny parfait dia sady asa ity no fialam-boly ka na mety misy fotoana aza manenjika asa be dia mahafinaritra azy ireo no manao azy. Ohatran'le mpihira le mamorikira ao anatin'le fatorianao no mieritreritra ohatran'ny hoe mirediredy zany ohatran'ny hoe mieritreritra zavatra tsy misy dia hoe tiako avoaka be ty tiako atao be ty dia eo anao zany maraina dia mandray stylo sy taratasy ohatran'ny mpihira mihitsy. Amin'ny ankapobeny mantsy zany tena mamorona lizy dia ohatran'ny hoe rehefa le taitra kely amin'ny alina iny dia mieritreritra kely dia maraina dia mamorona le zavatra eo amin'ny stylo sy taratasy dia ohatraohatr'izay zany ny famoronako raha ho anahy manokana dia mivadiko moa iny mamorona koa fa tsy haiko ny anazy hoe ohatran'ny ahoana. Fito taona izay no nisiany cuisine parfaite efa maro ny mpanjifa tao anatin'izay ary efa tody lavitra ny vokatra saingy fifananana foana ilay sehatra indrindraindrindra amin'ireo entana avy any ivelany ka izay no tena iasan'izy ireo mafy. Ny tanjona aloha zany dia mba hoe hitondra ny asa tanana malagasy hoe mivoaka any ivelany dia ampiroborobo bebe kokoa ny sehatra ohatra zao satria matetika mantsy zany raha ny hitantsika sy fantatritsika dia any amin'ny hoe resaka hoe sinoa ohatr'izany zany no misy zavatra ohatr'izao dia te ampiseho zany izay hoe ny malagasy koa mahavita zavatra ohatr'izao eny tompoko. Tena mahavita zavatra tokoa satria hita avy hatrany amin'ny kalitaon'ny asa izay ataon'izy ireo izany ny pitsopitsony sy ny famaranana ny asa indrindraindrindra. Miresaka an'izay asa izay antsika dia ndeha hoentina ianareo hitsidika ny toeram-piasan'izy ireo ary anehoany ihany koa ireo dingana rehetra amin'ny ankapobeny rehefa manatotosa fitaovana iray. Dia faly miarabanareo indray tonga soa eto amin'ny atelier anay miarabany kolotsara dia mampandroso anareo zany zay jery ato amin'ny atelier ny fomba fanaovana an'le zavatra mombamomba ny lakozia mandroso ary. Eto zany moa dia misy an'ireto mpiara-miasa amiko anankiroa reto zany miara-miasa manatanteraka an'le asa dia ato i Armand dia ato Monsieur Radas zany ato. Dia eto moa zany ny fomba fanaovana an'izy io fanatanterahana an'io asa io zany. Izy ity moa zany travail à la chaîne zany ny fomba anaovana anazy dia manatanteraka anazy eto zany zay dia asehoana anareo zany izy. Etontsika zany dia anatanteraka sopla zany momba ny sopla amin'ny resaka couvert zany izy ity. Dia asehoantsika zany hoe ohatr'izao izy zany vita dia ny entintsika hanamboarana anazy voalohany zany izy hoe ohatrany ahoana ny fomba anaovantsika anazy dia makato amin'ny Armand zany tsika satria izy ity zany planche ohatr'izao zany no endoany dia mampiasa an'ity machine ity zany tsika ity natao hoe sisotese zany dia i Armand zany no ampiasa anazy hijerevantsika anazy. Dia voadiditsika toy izao izy zany hitantsika didy ohatr'izao izy zany dia ho pensena indray zany hosikirina zany aza anaovana sary eo aminy dia pensentsika zany izy eto amin'ity machine ity indray zany ny fanaovana pensage anazy. Dia ity zany izy vita le pensage teo vita madio izy zany zao malama tsara dia hoentintsika sikirina indray izy ity zany atao amin'ny Monsieur Radas zany izy ity
Ny fitaovana ampiasainy moa zany a dia misy an'ireto fandraka kely reto telozoro zany reto na ravikerana fetrona ambositra anazy zany, reto zany no ampiasainy eto zany dia anao sary izy zany apetaka eo amin'ilay izy. Ny hazo aloha misy hoe hazo natokana ho atao anazy fa tsy voatery hoe izay hazo rehetra hita zany no anaovana anazy fa ny hazo ala zany no tena anaovana anazy. Ny fahitana ny hazo aloha amin'izao zany somary ohatran'ny sarotrarotra zany tsy dia ohatran'ny taloha zany fa somary efa mialany ny ala zany, zay zany no sarotrarotra kely aminy. Dia izy io manko mahatonga anazy hoe hazo voatokana raha ohatra hoe hazo zay hita fotsiny zany dia tsy mateza, tsy afaka ampiasaina satria ity zavatra ity zany tena ampiasaina azo sasana rano, azo rehetrarehetra izay anaovana anazy. Ny tsy mora aminy zany eo amin'ilay hoe fanomezan'ny modèle client zany dia eo anao no somary sarotrarotra zany manatanteraka an'ilay izy fa zany hoe ilay izy moa hiainana sy hoe ohatran'ny hoe fialam-bolinao zany dia mora ihany fa eo fotsiny zany mahasarotrarotra an'ilay izy eo amin'ilay hoe misy modèle omen'ny client zany dia tsy maintsy manaraka an'iny ianao, izay ihany ny sarotrarotra kely aminy. Moa eo amin'ilay tsy fahitana hazo zany no tena olana lehibe, eo zany no tena olana. Ohatr'izao zany no anaovany anazy zao, sarina biby zany no avokany eto, raha misy diso dia tsy mety fa tonga dia tsy maintsy efa tonga dia iny zany no précisena tsara amin'ilay izy fa ilay izy moa efa fitiavana dia mety ho azy zany ilay izy satria miankina amin'ny fitiavana koa zany ny fanaovana ny asa tanana fa tsy dia hoe natao hoe anina be hoe fitadiavam-bola be loatra zany fa rehefa raha tsy tianao hoe tsinona tsy hainao mihitsy hoe zany fa ilay fitiavana zany no tena zava-dehibe aminy. Dia ohatr'izao izy zany le vita meseradasy teo zany a dia vita eo izy zany dia mandalo any amin'ny panneau finition indray, panneau finition izy zany dia vita an'ity misy sisiny ity zao tafapetraka ohatr'izao zany izy rehefa petaka eto ambony zavatra ity. Ao anatin'le finition zany a mandalo ity zany mbola mandalo produit zany izy ity, misy menaka huile de lin zay zany no atao anaminy ahafahany tena tonga dia miasa tsy atahoran'ny rano zany ty zavatra ity hoe tsy lefy zany dia rehefa mivita an'izay zany dia zay zany ny vita farany izy zany amin'izay zavatra izay vita tsara. Dia hanolotra zavatra anankiray zany atolotra anareo presse citron zany fa izy io moa zany miainga ato amin'ity miainga bolongakazo ohatr'izao izy io zany, bolongakazo be ohatr'izao zany no miaingany voalohany dia miditra amin'ity machine ity zany no anatanterantsika an'ilay izy dia ho atolotra anareo zany ny fomba fanaovana anazy. Ity zany izy nampiasaintsika teo zany le papier somary vaventiventy a dia ovaintsika papier manifinify indray zany anaovana an'le finition aneto. Zay zany izy nivita an'le papier manifinify teo a dia lamaina farany izy zany, lamaina farany satria mbola misy papier manify farany zany andamaintsika anazy. Ohatr'izay zany ny dingana arahana raha ny fanaovana an'ity presse citron ity zany, miainga tamin'le bolabolana hazo teo zany tsika dia nahazo an'izao zavatra izao zany tsika dia ho andramantsika amin'ny citron mihitsy moa izy ity jerevantsika anazy zany. Iny zany izy zao aloha ampisehoany zany le fomba fiasan'io zavatra nataoko teo io zany, ampisehoany zany ny fiasan'io hoe zavatra tena mety ampiasaina zany izy io fa tsy hoe hanina fotsiny fa tena zavatra mety ampiasaina tsara mihitsy.
Ny hazo zany tena mahasalama satria ny raha vy zao mantsy misy hoe akora nanaovana anazy fa ny hazo zany tena naturel mihitsy hoe hazo de amin'ny fahasalamana zany tena mety mihitsy na sotro na vilia zany vitantsika daholo moa zany zavatra rehetrarehetra zany zavatra teneniko zany vita daholo de mety isakafoanana tsy misy atahorana amin'ny fahasalamana mihitsy fa mety tsara mihitsy zany amin'ny fahasalamana hitantsika zao fa mety tsara am'le pitserana an'le voasary le izy Ny afatra avy amin'ny parfait dia hoe mahanjofany vita malagasy satria mampisondrotra ny rehetra izany hoy izy ary ny mpanao asa tanana rahateo efa misy tena miezaka manao zavatra manaraka ny fenitra. Ireto satsionan'ny zava-bitan'zareo atao amin'ny cuisine parfaite ireto no resadresantsika manaraka atao anatin'ny tavakanto. Atao anatin'ny tavakanto sika izao ary resadresaka andreto vokatra tsara tare dia tena tsara tare ireto vokaran'zareo atao amin'ny cuisine parfaite. Tena reo ary mbola santiona andry madamiasiny mbola tsy izy rehetrarehetra ary reo inavy no asika resahana ary inona no aseho antsika manokana atao anatin'ny resadresaka. Ny asika resahana zany eny ohatrany hoe loana zao ny loana zao azontsika tena ampiasaina. Azontsika ampiasaina tsara mihitsy afaka hoe hitotona afaka hoe anaovantsika izay zavatra mety azo ampiasaina loany ny sary moa afaka izay ataontsika koa ny sary mety daholo. Manaona ny fahatezany? Mateza tsara tsy lo tsy boboka zany izy eny izy indraindray aloha amin'le voalohany iny misitezaka kely ihany fa efa traitena izy zany dia tsy miova intsony rehefa hoarina kely eo. Mateza tsara koatran'izay ihany koa reto tsara tare kely aloha fa aloha alaiko mihitsy ka reto zao misy souvert efa mandeha enina eny tompoko eo azo ampiasaina tsara ny souvert azo sasana tsara afaka ampiasaina tsara tsisy atahorana zany hoe ivoalena ohatran'izany tsy miova azo ampiasaina tsara. Tena tsara tare kely ohatran'izao le izy io ihany koa ry madamiasina azo amboarina arak'izay tiany personnalisena zay any hoe mety azo asiana anarany ity atao andada le ray neny ray zoky ray zandry am'izay tsisy hoe zany anafa fa samy manana ny azy tsara moa ny zavatra tahaka izao ihany koa zany mampazoto eo ihany hoe tsara foana le sakafo saotr'izany fa misy antony vao maika mazoto ianao misotro rano mazoto ianao mikarakara tokantrano mazoto ianao mandroso sakafo ary indrindra ny tena tombony dia rehefa le misy vahiny mahafinaritra ery mamoaka retiny na ny vahinina azany mba mahafinaritra ery mahita le izy tsara tare kely le andraisana azy ina ihany koa fitoeran-tsotro izy zao fitoeran-tsotro azontsika ampiasaina tsara ao an-dakozia afaka asiantsika sotro izay ilaintsika forsety mataty mazaka mando tsara mazaka rano tsara tsy miova mety tsara fanasiana vilia ty moa zany tsy zakako fa sady tsara tare kely le vilia miaraka amin'ny ato ohatran'izao izy ohatran'izao fanasiana viliaamy sady aingo tena aingo kely afaka ampiasaina tsara ohatran'izao dia ina ihany koa reto tena azo sotroina ty fiara-piatsika ty azo sotroina tsara mihitsy azo ampiasaina ny ampiangonana koa azo ampiasaina ny ampiangonana marin'izany ity moa zany manana safidy ny olona ry madamiasina hoe hoajany tahaka izao na hoe asiana vernis na asiana couleur marron ohatran'ireo efa hitantsika ireo koa mety foana tompoko fa ity anoizantsika azy sarotra ihany koa ty io zany zao fitoerana sotro ihany koa
afaka ampiasaina tsara ao an-dakozia fa afaka mazaka rano mety sasana afaka atao ohatra ny fitoerana sotro rehetrarehetra fa tena mahafinaritra amin'ny ankory madame parfaite indray ozy zany enina daholo ihany zany izy daholo ihany zany ry madame Yasina dia le izy le mba assorti kely ty zao assorti amin'reto sous-assiette reto sous-assiette reo aminao reo ena mba azo atao mifanarakaraka ohatr'izay daholo zany tsara mihitsy manaranaraka taimma kely eo zay mihitsy io akaikinao io ihany koa ny fanasiana vera fanasiana vera sy fanasiana divay moa zany ny tena marina ao anatiny eo ny bouteille ana vin eny tompoko ampiasaina tsara apetraka eo ambony latabatra dia haingo tsara latabatra mihitsy tena zany ito mbola misy anankiray fitoerana tavoahangy fitoerana ina misy teo divay anankiray raha ohatra fa io ndray zany vera anankiroa no mipetraka eo aminy eny tompoko dia ohatrany toko misy ray ito fa ito tany ito anko misy tiako azonareo atao haingo kely ao amin'ny ao an-trano azo atao ao an-trano na manana toerana mihitsy nareo hoe tena coin-barakely na misy toerana lounge barakely mihitsy dia afaka mampanamboatra ohatran'izao izy ireo dia mazava ho azy fa azo ovaovaina ny soratra eny tompoko io afaka ovaovaina tsara nay zao hoe fahitanay nanaovana ao anatin'ny fandarana maraina amin'ny reto zavatra ireto fa tena haingo tsara kely mihitsy ina ihany koa no resadresantsika manaraka reto zao ny sotro be eny tompoko ireo azo ampiasaina tsara azo efa voafantana afaka anaovana sakafo tsara tsy mamoaka fofona tsy mamoaka tsiro fa mety tsara afaka hikarakaraina sakafo ao an-dakozia eny tompoko satria tokoa moa zany misy isan-karazany misy isan-karazany reny misy eny tsena rehetrarehetra reny natao ianao tena manindry an'izay mihitsy tsy manova tsy mamoaka tsiro eny tompoko satria misy ny afitsinina hoe indraindray mamoaka ditiny indraindray mamoaka fofony ohatr'izay dia reto zany efa voafantana manokana tsy ohatr'izay eny tompoko mazava tsara raha ireto no tany saina tsy ho vita fa tena maro karazany hatramin'ny tony planche itony zany azonareo ampanarahana loha hevitra zay tianareo ihany koa ilay izy ohatra hoe reto zao natao voankazo ato zao tsika mahita hoe joyeux Noël zany azo atao fanomezana tsara ihany koa ohatra hoe amin'ny rehefa krismasy ny andro na rehefa paka dia azo atao zavatra fandray na ho an'ny dada na ho an'ny neny na ho an'ny bebe dia azo asiana ny anarany mety foana tena mety foana zay tiana atao ao aminy zany fa tsy lany mihitsy ny zavatra azo atao amin'ireto hazo sy ny zavatra ao an-dakozia ireto makasitraka be diabe any cuisine parfaite mitondra reto zavatra parfait kely be diabe tsara kely reto dia asa raha misy ny afatra tianao ampitaina ampijery antsika fotoanan'izao ny afatra moa zany dia voalohany indrindra dia misaotra ny fandarana kolotsara na ny mesehatra ny vita gasy ohatran'izao dia misaotra indrindrandrindra koa reo efa nanjifa mpanjifa ary mbola hanjifa ny vokatra malagasy indrindraindrindra fa eny asongadina ihany moa ny cuisine parfaite dia makasitraka indrindra dia afatra ho an'ireo manao asa tanana malagasy aleo mba tsy ho hitantsika tsoa zany le fitenenana hoe vita gasy dia ratsy aleo mba mentsika sehatra zany ny vita gasy mba ho reharehantsika gasy le fananana ny vita gasy dia makasitraka indrindra tompoko eny tompoko makasitraka anareo ihany koa ny vahiny dia mino fa mbola eontsika manaraka indray amin'ny alalan'ity asa tanan'ity na zavatra hafa zamoa maninona fa mahafinaritra foana miaraka aminareo sy ny cuisine parfaite manaraka indray eny tompoko makasitraka indrindra tompoko dia mirary soa antsika rehetrarehetra manana page Facebook izy ireo cuisine parfaite na ny compte Asina parfaite afaka mifaneraserasaona tsara raha mahaliana anareo ny vokatra entsika mamarana an'izao fandarana izao azy dia reto misy santiony any hatrany amin'ireo fitaovan-dakozia sy ao an-trano izay vokariny zareo atao amin'ny cuisine parfaite manana safidy tsara ianareo
dia ireny zavabita mafinaritra kely irendray no entina mamarana ny fandaharana androany mankasitraka antsika rehetra nanjoan'izay hatramin'ny farany misy foana ny famerenana ny fandaharantsika ny latsinainy manomboka amin'ny 2 ora sy fahefany ary ankoa ny alakamisy manomboka amin'ny 2 ora sy fahatelony raha te hivahiny ato anatin'ny fandaharana kolotsara ianao aneo ny asa tananao aneo ny zavakanto izay ataonao dia aza misalasala miantso mivantana ny laharana amin'izay misoratra eo ambany io na ihany koa mifanoratra ao amin'ny pejy Facebook Mino Sokolo. Mirary soatsika rehetra reo manaraka indray veloma tompoko.